Ho anareo ao amin'ny Assemblée nationale sy ny HCC. Fa alery nareo manakihana an'ireto antoko politika madinika reto satria nareo ao ambadiky ny antoko politika vaventy. Nanana fahefany anareo ny Assemblée nationale ny teny hoe misy tsy fahaiza mitantana ne ianao tamin'ny fitondrana teo aloha. Fa inona ny teneninareo? Milaza voafidim-bahoaka nareo nefa tsy niaro ny tombotsoam-bahoaka. Ka inona ny ilana nareo? Ny HCC. Fantatrareo tsara fa nisy ny anticonstitutionnalité ny fitondrana teo aloha, tsy nanaraka ny lalam-panorenana. Dia nareo ve mbola atokisana amin'ity ordre constitutionnel amboarimboarinareo ty ho tombotsoanareo? Amiko zany ny HCC sy ny Assemblée nationale tokony hatsahatra aloha. Mila dinihana ny asan'ireo satria tsy nijery ny tombotsoam-bahoaka. Ary farany fanontaniako amin'ny HCC sy ny Assemblée nationale mba lazao hoe hatraiza ny fetrany hoe atteinte à la sûreté de l'État sy trouble à l'ordre public. Aloha mba hazava tsara hoe manohitohana ny fiandrianam-pirenena. Aiza ho aiza ny fetra na ny limity anavahana an'io amin'ny fahafahana midina an-dalambe satria zo fototra ny midina an-dalambe. Dia rehefa inona ny hoe atteinte à l'ordre atteinte à la sûreté de l'État, rehefa inona ny trouble à l'ordre public, misy fanazavahana tsara io ary azo atao tsara midina an-dalambe rehefa manaraka an'izay. Fa ianareo vao mikitikitiika kely ny tombotsoa politika anareo dia atteinte à la sûreté de l'État avy hatrany. Zany hoe ararotinareo ilay izy ataonareo lasa fanamelohana politika fa tsy araka ny tokony ho izy. Dia apetrako aminareo ny fanontaniana, mba misy iray député mamaly an'izay eto. Assise nationale kitoto ilay izy, tsy mahaliana mihitsy. Androany zany zany invitaina tamin'ny assise nationale en tant que hoe mpitolona. La tenin'ny prime ministre amin'ny teny frantsay. Tonga dia kiriko be te andoha hoe malagasy tsy mahay miteny gasy fa havanana kokoa miteny amin'ny teny frantsay no prime ministre mitondra amin'ny Madagasikara. Raha tsy izany aloha ilay atao hoe fanjanahana ara-tsaina dia tsy haiko tsony mihitsiny. Maty pour rien le tanora. Raha hoe ny anala vazaha dia ametraka vazaha tsy mahay miteny gasy koa. Andrianiko ny teniko, ny hafa koa hajaiko. Izay ilay izy, fa tsy hoe ny hafa ny tena ilofosana dia ny anao ohatra ny hoe rehefa mazoto dia miteny teninao. Ka miala tsiny andriamatoa prime ministre, fa tokony hiteny amin'ny teny frantsay ianao. Raha ny enimpolo isanjaton'ny olona eto Madagasikara dia miteny frantsay. Na farafalika matiny ny enimpolo isanjaton'ny olona tao anaty salina dia miteny frantsay. Fa izahay tompoko dia miteny malagasy. Faro, nandray anjara fitenenana ny Union Européenne. Tout azimut hozy izy ny fanjakana ny politika izay ampiasainy. Izay manokana nefa ny zavatra ny dinay dia ny alantsika amin'ny vahoan'ny frantsay sy ny vahoan'ny Europeana. Averiko. Ny adivanina tamin'ny tolona dia ametrahana rafitra vaovao misaraka amin'ny vondrona Europeana. Mbola asian'ilay vondrona Europeana zesta hoe hatreto aloha dia izy no mbola marché numéro 1 mondial ary izy no tena afaka manohana ny Madagasikara. Dia hozy izy hoe gôzy matotra. Mila fototra vaovao ny firenena. Ary izay indrindra no antony fangatahana hiditra ao anatin'ny BRICS. Ingosa aloha tsara iny inisiativa iny. Mbola nampian'ilay vondrona Europeana zesta indray mbola moeraoera hoe ho amafisina ny fiaraha-miasa amin'ny vondrona Europeana sy Madagasikara. Dia hozy izy hoe izay ve ilay tolona? Ka raha ny antsonanay tanora dia ny mba legitima an'izany resaka izany dia ho iaho hoe nitsipaka marin-drano an'izany décision izany izahay. Tsy izay tokony araka ny tolona. Misy zavatra efa voakonikoninareo mangina any dia miantso anay tanora nareo hanamafy fotsiny ny position anareo, legitima ny zavatra ataonareo fa tsy ny hevitray tanora no entinareo. Averina tsara, ny zavatra ny tolomanay no aoka ho ataonareo. Androany zany natao hoe fanamavanana ny baribarin'ny tanora, mandeha ny appellation, mandeha ny fanonana titre, ny Z any amin'ny farany ariana foana. Dika izany fa izahay zany no tsinontsinona indrindra, tsy midongo ho inonina izahay fa izahay no nametraka anareo teo amin'ny plasinareo. Tsy fitaovana
fanatsarana ny ataonareo ny tanora fa fitaovana nahatongavanareo amin'ny toeranareo ka farafalika matiny minimum fanajana dia tsy atao ireny zavatra natao androany ireny. Raha mbola misy hetsika, raha mbola misy fandraisam-pitenenana, tokony misy solotena ny tanora maneho hevitra eo, ary tokony ho izy ary ny tanora ny tokony mitarika an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Nanakory ny fipetrak'izay androany. Lasinareo ny tenenina daholo hoe andeha haka sary ny zao sy ny zao sy ny zao sy ny zao sy ny zao, ny ankizy kely navela mipetraka andefasana filma dia nijery film. Zay ve le izy mipetraka ve zay dia mijery? Rehefa vita ny ilanana tanora dia mipetraka izahay dia mijery. Aza misekoseko zaninona amin'io plasinareo io mihitsy fa tsisy dikany io raha tsisy anay. Resaka androany ary dia mikasika ny hoe avy aminay tanora no antoko ny voalohany mampandroso ny firenena, ka minimum de considération ny angatahanay, tsy fatao ny zavatra nataonareo androany. Conclusion, mivoana tanteraka ny amin'ny tolona na amin'ny fitakiana tamin'ny tolona ny zava-misy atao Madagasikara, ka itsio raha azo ahintsy. Raha tsy azo ahity dia hitsatsika eo ny toyany. Efa 2026 isika izao fa tsy taona fahagola, ka hoe hitovy ny fomba fanaovana politika ao aorianan'ny grevy dia ho manipulenareo foana ny tanora. Tsia, day ilay retsy. Tena gaga ihany ao ary kila. Aiza ve ka ty anaovana fikonan-doam-pirenena daholo ty zavatra rehetrarehetra ty. Fa inona indray ny olona mithiery e? Ka le izy nge dia izao hoe raha mba alaina daholo ihany ny hevitry ny maro hatrany amin'ny fokotany ho maninona. Maninona tsy mba ampidirinao koa ny resaka fikonan-doha mikasika ny toe-tsaina tsy mahomby io. Ho betsaka nge ny olona manafitoany e. Ny toe-tsaina mampiorooro, mampatahotra, tena mampiferinaina vahoaka mihitsy e. Ay ve, azoko, tena azoko eny e, marina izany. Sehatra marina hoe misy an'izany e. Eny amin'ny toeram-pitsaboana ohatra. Misy olona tena tsy manaja olona mihitsy e. Misy mikitakita, tsy manaja marary. Hita any daholo zany. Fa ilay izy kosa tsy dia izy rehetra akory mba misy mahatsapa ihany fa izay marary andrianina. Eny amin'ny sehatry ny asa ho an'ny vahoaka mihitsy e. Misy an'izany koa le hoe fitaiko ny taratasinao fa mba mametra kely ho an'ny rovy e. Eo koa ny hoe asigote kely ihany fa fitaiko hatrany farany ty e. Ny tena loza dia misy mametraka maro-bola mihitsy ary le maty. Iny le mampifandravandry. Betsaka rangano voany izany saingy izay mahay moa adalako. Miazo mahavony lakambilavila. Tena zany mihitsy. Fa tena resaka kolokolo mihitsy zany ny makarary ainanao io Tena zany e. Tena zany mihitsy. Azonao tsara le izy. Ny tena loza amin'io maharatsy maso ny firenena ny kolikoly. Fa voazana efa ezahany fanavozana ho vaina daholo izany rehetra izany tery mahareta fa hanana ny soa e. Mahery 7 minitra ny amin'ny 7 ora maraina ao anatin'ny fandaharana be miray isika amin'izao fotoana izao. Tolorana ny arahaba ianao mpieno mandray anay amin'ny toerana maro samihafa, na mbola ohatrano ianao na efa any amin'ny toeram-piasana ianao, mety mbola eny amin'ny fiarakodia ihany koa na iombonana io na ny olotsotra makasitraka hatrany, na eto toerana ianao na ny ampitan-dranomasina ihany koa izay mandray anay dia afaka sitrahana no omenanareo amin'ny tsy fahafoizana sy fiaraha-dalana hatrany amin'ity onjam-peo ity. Tolorana ny araba manokana ihany koa ireo izay mahatsiaro zavatra manokana toy ny hoe nanamarika ny androm-piainana zany, anniversaire io, fahasoavana maro samihafa dia arapainareo mitafotafo soavandro ihany koa ireo ataontsika hoe mandalo seda noho ny anto maro samihafa, mety tsy fahasalamana na moyavana na mety hoe tsy fombiazana tamin'ny zavatra natao dia mahereza ary tsy mahazo kivy fa matoanao mbola mahanana an'ilay tombonandro iainana dia mbola misy ho fanantenana no ambadika izany rehetrarehetra zany. Zay no lava fa iterino mampifaraintsika tsy amin'ny lafiny teknika, hitahina kely kosa no manao ny fandarana kapobeny manambahintsika amin'ity anio ty ele arabe vahiny miarabanao tonga eto amin'ny top radio amin'ity marainy ty. Miarabanareo eto amin'ny top radio, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny tokantrano any na ny eto Madagasikara na ny any ivelany. Eny ary ty moa fianona voalohany amin'ity taona 420 dia miarabanao natratra ny taona na dia efa ty amin'ny ataontsika hoe fa 120 volana ihany ary fa mbola tsy tary zany, ary dia mirary soa indrindra
ho fombiazana ary mba ho toana itobahansoa sy ny fahasoavana ary ny fahasalamana ty taona namroapolo sy roarivo ity ny vahintsika dia tsy izovena amin'ny maro tanora misehatra amin'ny politika izy dia mitarika ny antoko otrokafo izy dia ao anatin'ireo vovonana plateforme maro samihafa eo ny amin'ny lafiny politika eo ihany koa ny amin'ny lafiny ataontsika hoe fiarovana ny tombotsoan'ny faritra dia maromaro ihany ataontsika hoe multi casquette isany ataontsika hoe faraparany teo angamba zany isany ahafantarana azy keo dia izy raha eo amin'ireo mpanolotsaina manokana ny filohan'ny fanavozana ny republika zany ele arabe vahiny toko fofo ihany le ataontsika hoe falazalazana mombanao mety tsy adiso azy satria tsara ihany aloha mba manamarika an'izany amin'ny fiandohan'ny resaka fa ety am-piandohana angamba dia zao isan'ny fofoana namarika an'iny ataontsika hoe farany herinandro iny ao anatin'ilay ataontsika hoe politika zany dia ilay accord politique zay vokatra ny voaka tao anatin'ilay assise des partis politiques zay nitaterana tamin'ny volana décembre iny zany tetsy amin'ny kianja mitafo ny ankoron-drano dia sadaikadaikary ny olona zany amin'ilay fampitam-baovao fofomosa fintina le mandeha ny amin'ny gazety sy tamin'ny anatina vaovao fa ity an'io ty ngamba eto indrindra ianao satria ianao dia isaina ataontsika hoe piketrika pitarika ihany koa anga zany lohandoha ampisorony tena voambolana malagasy isan'ny mahalaza azy dia gagagaga ihany ny olona hoe ahoana marina moa zany fipetraka izany rehetrarehetra zany accord politika anao conférence nationale tsika any no heverina fa amariparitana zavatra rehetra heverina fa hitantanana ny firenena sy andaminana ny raha politika eto Madagasikara le fisiny le kasiketinao mantsy hoe ianao mpanolotsain'ny filohan'ny fanavozana ny republika dia afangaron'ny olona hoe ity hoe zany efa io hoe zany le lalak'zorona atiana tongavana hoe foanana daholo reo anympanjakana misy amin'izao fotoana fa apetraka rehetrarehetrarehetra omeko fotoana misy ianao iala arabe vahiny aloha mba hanazava le izy satria araka nambara teo mety fintina ihany tsy fantatra na hoe mety nisy des information koa teo amin'ire ataontsika hoe ny zavatra mivoaka dia omeko fotoana kely ianao hoe inona mariny ty zavatra nataonareo ty sy hoe io ve zany ny tena hoe zavatra aroson'ny fotoanam-panjakana amin'izao fotoana zao amin'ny lalanao. Makasitraka amin'ilay fanontaniana namana Roland tsara tokoa moa izy hoe nandraisana anjara moa zany amina ino manjery tahaka tony dia mba hitondrana fanazavana bebe kokoa araka ny zavatra resahanao sy hoe entina hanazavana ihany koa sy mety maneloelo any tsain'ny olona any tiako mariana voalohany aloha dia ny hoe tsy misy idirany mihitsy ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny fanavozana zany iny processus nataona iny fa mampisehatra politika mampitarika politika no nandraisana anjara tam'le izy ilay processus ihany koa dia tsara ny mampafantatra antsika hoe raha ny fanendrena mampanolo-tsaina dia ny 12 volana décembre no nivoaka ilay décret de nomination zany fa ilay processus koa efa 2 volana teo eo zany mialohan'izay na 2 volana mahery koa no niketriketrehany namana mpitarika politika maromaro azy zany hoe efa tany amin'ny volana oktobra tany hoany zany no niketrehana n'io zavatra io dikan'izay tsy misy idirany na ifandraisany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mihitsy zany le izy tsara aloha zany ny manamarika an'izay sahala amin'izay koa zany ilay hevitra ilay accord sy ny karazany dia tsy misy ifandraisany arak'izay mihitsy fa mampanao politika izay na eo ary ilay toerany mampanolo-tsaina dia manana ny hevitra ihany koa manana ny sosikevitra ihany koa heverina mba amoahana ny firenena amin'izao le fahasahiranana izao ka le izy zany tsotra be ny antony satria lasa ohatrany rohitin'ny hafa any amin'ny tsy izy le izy fa ho anay dia tsotra hoe hiatrika n'ilay fikaonandoam-pirenentsika atsoatsy dia nanandrana zany zay hoe maninona moa izay mety mba mitovy fomba fijery mitovy hevitra andao itsika mba nambatra hery dia raha iketrika araky ny teneninao azy teo hoe inona ny olan'ity fireneny ity dia inona ny mety ho fahaolana iny aloha zany no ataoko hoe mba takatry ny sainy ny be sy ny maro teo satria antoko politika teo eo amin'ny 20 teo nandray anjara tamin'ilay assise nandritra ny 3 andro tery koron-drano rehefa avy eo vita ny vokatra dia ny soniavana amin'izao izy zany tamin'iny fotoana iny 3 nanao sony azy raha ny omaly tafiakatra 13 ilay nanao sony izay mariavaka ihany koa inona moa nitovizanay areo aloha ao anatin'le izy na dia avy amina antoko politika maro samihafa ary nitovizana dia tsotra samy tsy miady hevitra tsony
amin'ny fanohanana ilay filoham-panjakana filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana zao iny zany dia hitovizan-kevitra iny dikan'izay tsy misy manao remise en cause an'izay mihitsy zany izahay ao anatin'le izy fa rehefa miresaka kosa tsika fanavaozana de verina rariny ihany kosa angambe ny mba henona ny hevitry ny maro ao anatin'le izy raha iny fanarahana politika iny a sosikevitra iny averiko foana hoe sosikevitra iny fa tsy iny akory ny hoe baiboly iny ka tsy azoko tiany iny na azo ovany iny tsy azo ovany iny fa sosikevitra ho an'le namana nandray anjara iny sosikevitra andeha hoentina makany amin'ilay fikaonandoam-pirenena zay eo mety manany heviny koa ny hafa ao anatin'le izy fa iny aloha zany ny vokatra ilay fionana teo de hoentina le izy ny mariako fotsiny de ny hoe za zo amin'ny mahafilohan'ny otrikafo sy amin'ny mampitarika an'le plateforme politika hoe kafima na komity fanavozana fotony any Madagasikara zay misy 5 eo zay tsy voatery mety amiko ne na mety amin'ny otrikafo na mety amin'ny kafima lay hevitra tapako fa iny no ny fanarahany rehetra aloha de tsy azo ovaina le izy de naroso zay zany tsara ny manamarika mety misy teboka vitsivitsy eo tsy voatery ety amin'ny rehetra fa hevitra ny mpandray anjara iny de verina kosa ny tsara indrindra ny etika politika de tsy afaka manova an'le izy zay zany satria lasa ohatrany mampiteraka resavely izy efa iny ve zany ny hevitry fa izay le izy ao anatin'izay ao anatin'leo maty hoe anao soni de endratendratra ihany rehetra hoe ao anaty koa moa zany satria raha ampifandraisina mirasotro eo zany ohatra hoe ny fanapa-kevitra teo anivonetsy amboda zany tao anatin'le izy de hoe mijanona eo reo institution reo de ataontsika hoe mba tsy lazako hoe mifampiaro zany fa tsy mifanongana ao anatin'le fiampy de misy an'leanareo atao mbadika ato tsy mifanohitra am'izay le zahatra hoe mila enao moa zany andiso nanamarina le mila miala reo de soloana nyreto de ohatra ny olona zany tonga de manao référence hoe anao ohatrohatran'le tany amin'ny 2009 indray zany de hoatsangana ny CT de hoatsangana CST de hoatsangana ny lycée de hoe reto tena manao vondrona antoko tena matahotra fifidianana reto fa hoe ty zany le hoe misy ohatra mipaisokady zany zay ena ndraisan'ny olona lizy rela veveny de aloko mihitsy ianao any manazava lizy hoe ohatrohatran'ny ahoana zany ny tena ho fandehan'ity zavatra ty tsy mifanometsiny mihitsy am'izany adevitra zany ao anatin'le izy le fomba fanaovana politika koa moa zany hoe de efa fantatritsika ao anatin'izay fa zao kosa raha nyresaka ny teny akanjitsika de samy matsiary kosa fa isan'ny fitakinana tao teny zany zay le izy mino fa tsy diso amin'izay lafin'izay ary mbola matsiarotsiara ny hoe ny fandravana ny institution rehetrarehetra sy ny karazan'ireo namerina an'izany zay voatra moa zany ny fiainan'ny firenena tato ariana samy manana ny fomba fijeriny samy manana indray no mahita hoe zao no mapetipety kokoa an'le izy ny azy zany mahavariana fotsiny de zao hoe tsika tsy mba zatra manao débat de fond ao anatin'le izy iny zao misy hevitra zany mba takatry ny sain'ireo le mpandray anjara tamin'le asizy naroso le izy fa tsy misy miady hevitra n'le teboka ao anatiny mihitsy ange ka ny problema tonga de azy le fiditiavatsa izy io nen'ny sasany ara moa de hoe le antoko kely izy menaka fotsiny ao tsy manana na de lehibe an'ny fokotany ary tsy manana mambatseza zany zany ny ady hevitra hoentina olona tsy lany tamin'ny fifidianan'ireo ka ny lalàna aloha eto amintsika kosa tsy mbola misy mametraka an'izay hoe rehefa misy antoko io tsy manana olom-boafidy de tsy afaka mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena raha ohatra ary zay ny ataontsika de atao ahoana zany leo vahoaka reo ao anatin'le izy le voaka tiako tenenina hoe misy tsy ny voaka malagasy rehetrarehetra nge ny partisan antoko politika na hoe anatina antoko politika de tsy hoenona zany ny hevitra reo satria ireo tsy anatina organisation politika ny ohatran'izany ozy hoe so de tsy tokony ho zany kosa ny fomba fijeren'le izy